Ny vaky teny voalohany ao amin'ny bokyny Zakaria mpaminany teo a, mila fantaritsika ny tontolo manodidididina ny fotoana nitorian'ilay mpaminany a, sy io lahatsoratra ao amin'ny toko 9 amin'ny Zakaria io. Zakaria dia nisan'ireo mpaminany a, nanao ny asa maha-mpaminany azy a tamin'ny fotoana niverenany zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana. Tamin'ny herinandro lasa sika namaky ny bokyny Esdrasa sy ny bokyny Akizia mpaminany. Anisan'ny tadiditsika tamin'ny herinandro lasa le hoe ny taninareo ny sy mamokatra, ny ataonareo sy ambinina, mihinana nareo fa sy voky, misotro fa sy afaka etaeta, dia satria samy miazakazaka manamboatra ny trano tsara ny anareo a, samy mampandeha ny varotrany a, fa ny tranon'ny tompo a sy mba heverinareo, fa raha mboarinareo kosa ny tranon'ny tompo dia mivavaka ny olona matahotra an'Andriamanitra, sisy mandroba ny anananareo satria ny olona hendry matahotra an'Andriamanitra. Dia zay zany no ezaka nanorenana indray ny tanàna sy ny tempoly tao Jerosalema no lazainy Akizia mpaminany. Fa anisan'ny mpaminany niarakaraka tamin'izy ireo koa tamin'ny taonjato faha-enina i Zakaria ity zany tamin'io fotoana io. Ireo olona izay tafaverina tao Jerosalema, efa vita le tempoly no niasa nataondry Nehemia, Esdrasa, Zorobabela sy ny fanentanana nataondry Akizia. Fa le olona zany mahatsapa hoe mbola mahantra satria miarina tamin'le faharavana be teo a, dia ireo nieritreritra hoe atsika re dia tena kely madinika, mieritreritra n'izay fahambaniany zay izy. Eo indrindra no mitsangana i Zakaria mpaminany miteny hoe eny nareo sao vao miarina fa zadino fa sa misy manana Andriamanitra ohatra nareo ane, io tempoly sy fivavahana nareo ny fivavahana tena izy anareo sanatria ny vava ataonareo valalana amboa ny fivavahanareo sy ny Andriamanitrareo, fa lazaiky marina aminareo fa misiriritra ane ny olona magnodidiny anareo tena misiriritra hoe sambatrareo reo olona reo manana an'izany Andriamanitra zany, izay Andriamanitra mitahy mampody azy sy mikarakara azy ireo. Exagération fomba filaza le hoe misy zody anankiray fa folo mihitsy no mifandrombaka agnaminy ngaikomba ho agny. Hitanareo am'izany reny fiteny tanora kehitriny dia hoe raika ny miala dia folo mibipo, fa amihevitra soratra masina zody raika ny mino fa folo ny voasarikany. Sala mijiro zany dia mahasarika lolo kely be dehibe mifamoivoy eo. Ka io zany no ilazana hoe ndraindray isika tompotena amin'le fahasoavan'Andriamanitra sy mahalala ny asarobidiny, fa ny olona hafa ny velany misiriritra. Dia izay ny ampianarin'ny Zakaria mpaminany amin'izy ireo. Ary ty lazainy Zakaria ty dia ahatsiarovantsika ilay faminaniana ihany efa nampitondran'Andriamanitra ny vavan'izy mpaminany amirantsika hoe irotra ho an'ny firenena anarano lava ifampitaona dia sika hiakatra ny tanàna. Asika zay ny olona mihitsy zany ny tena mirohotra, zany mirohotra zany tena hitanao ny ahatagna sinanina igny be dehibe igny ahatagna andrefana be dehibe hiakatra, satria ao Jerosalema na hoe ao Siona no ipoira ny fahasoavana rehetrarehetra. Inona ny fampianarana ao antsika amin'izany ankehitriny? Ato amin'ny eglizy no asina hoe Siona na Jerosalema vaovao, satria sy ilay Jerosalema ranofo ara-tantara ilay tena Jerosalema, fa Jerosalema avy any an-danitra. Dia ato amin'ny eglizy no misy an'izany. Dia hoe isika aloha ny voalohany no tokony hiasa-pa hoe matoa ny spino sy ny hafa firenena aza handeha hitady ny tompo, ary maniry hoe ny fivavahana ihany rangaha ny tena mahavonjy fa sa misy ankoatran'izay. Ny fivavahana ihany, ny olona hafa ane mety mba tonga saina amin'izany. Dia hoe isika ve voalohany resy lahatra amin'izany, satria ao anatin'ny fivavahana io hoe mivavaka fotsiny azo fitahina, azo zodrano, fa ao anatin'io fivavahana io isika tena miaina toy ny zanaka dia manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, dia rehefa tsara fitondran-tena isika ary matahotra an'Andriamanitra, manao ny rariny amin'ny olona miarabelona amintsika, dia izay ny fahasambarana fiadanana efa santatry ny lanitra, dia tsiriretin'ny olona izay. Noho zany mifanohitra be, contradictoire, raha isika kristianina miady an-dragno be felomana sy ataosika hoe tena demony lasaka tany, tena zanaky ny gehenafo inefatra heny mihoatra amin'ny olona sy mahalala fiangonana sanatria ny vava, contre témoignage asika. Fa isika zany isika mifankatia miaina ny fanantenana sy miandry valisoany eo fa miandry ny lanitra dia kalkalma tsara fo mandefitra, dia ny olona tena miteny hoe tena marina ny Andriamanitra ivavahany perasika, fa zareo moa ny toetra, zareo moa ny ataony.
Basta itenenako olona no itenenako ny tenako fa izao ianao izy isika zahay anareo izy ireo no tiako tenenina amin'izany. Diratsika ary ihany eo amin'ny evanjely. Jesoa efa diany zany io mianasimo izy aho an Jerosalema hiatrika ny famonoana azy. Dia tsy maintsy andalova ny Samaria satria re mijery kely ny geografian'ny Palestina sika agnieritreritra moa zany. Fa tsara ny afantaranareo azy satria ny anara-tany efa henonareo. Ary tononona matetika hoe Jesoa avy any Nazareta fa le Nazareta avy asy na nasany rehefa nasasimo. Mila fantatra zay. Any avaratry indrindra faritra Galilea any misy an'ny Nazareta. Any no misy an'ireo toerana maro voalazan'ny evanjely fa nanaovan'i Jesoa fahagagana. Fa fotoana vitsivitsy any Jesoa ny tao Jerosalema tamin'izy 12 taona izy namonjy fetin'ny Paka indroa ary amin'izy mpianatra tao tempoly tamin'ny herinandro efako faty igny zay vao Jerosalema. Fa ny zavatra rehetra dia nitranga tany avaratra daholo tany amin'ny faritry Galilea. Ao anelanelany ao misy an'ity toerana atao hoe Samaria ity. Somary lemaka ambanimbany any avaratra dia somary havoamboana Samaria ary tena faritra tendrombohitra sy tapo-tanety be vato ny any asimo any amin'ny Jodea sy Jerosalema. Elo zany mba fatatsika satria makalaza ny masindazy Roma sika androany dia mba miezaka manana ny atao hoe culture fahalalana ankapobeny momba amin'ny Baiboly. Tsy maintsy mandalo izy atary ambany avaratra ry zany dia mianty ohatra ny ihany zao ohatra hoe tamin'ny rabay zany hiadilangana dia makatra magnanitra ny molaly sy ny namana iny dia tonga agnatapona andakatany ohatra zay zany le lalana makatra dia mandalo Samaria. Fa reo olona reo noho ny tantara dia fahavalo amin'ny zody izy ireo dia nolaviny rehefa fatany hoe zody tony ohatra le fahavalonay dia sy navelany nandeha. Dia fivavahana koa ny zareo sakaisy maso Samaritana mivavaka any tendrombohitra Gazirima fa ny zody mivavaka any tempoly ny Jerosalema. Misy fitovina zany dia misy fifankahalana. Sy dia zay zotra ny zava-dehibe eto fa le hoe tsy finoana zany zay sy fandavana an Jesoa nefa Jesoa mba te hitoriteny amin'izy ireo no tanjona Jesoa andalovany tao Samaria. Rehefa nahitany sy finoany Samaritana tamin'ny fandavany an Jesoa tsiditra ny tanànan'io Joany sy Jakoba dia mahatadidy ny soratra masina rehetra manontolo. Tadidiny aloha le lazainy Deutéronomia 4:4-20 hoe Andriamanitra dia afo mandevona, feu dévorant. Milaza an'izany Deutéronome 7:7. Isaia 7:17-4:10. Izay mbola vakisika kristianina amin'ny Hebreo 12:7 hoe Andriamanitra dia afo mandevona. Zay mila mahalala an'izay sika, afo mandevona Andriamanitra. Zay zany finoana amin'ny Baiboly manontolo, Andriamanitra zany afo mandevona. Ary iza no afaka miara-miaina amin'izany Andriamanitra mandevona zany re mpanota. Zay zany finoana amin'ny Baiboly. Tadidiny Pirazoa zany satria Samaritana sy mpino mendrika azy ny hodorany afon'Andriamanitra afo mandevona. Dia Elia mpaminany mihitsy no efa nianso avy any an-danitra zany ao amin'ny Baiboly ao amin'ilay tantara hoe nisy fotoana ny mpanjakan'i Israely tafarany nahafaty any Akaba. Iozokiasa zay no mpanjaka. Narary io fa nizay raha tainy ambaravarakely le rangaha io dia tsy afaka niarina zany fa nalemy. Dia nanontany izy hoe aho ty vare mba ho sitrana amin'izao aretinako zao moa dia tena hitondra raha mandra-maty zao aretinako zao dia taloha manko rehefa maty hahalala ny hevitr'Andriamanitra dia magnatona olona ohatra sika zao mpahita sy mpahay. Dia toy izay izy hagnatona ny Elia satria io ny mpaminany olon'Andriamanitra hoe manakory rery mpaminany Elia ty ve ho velogna moa dia ho faty amin'izao satria zao ty tapaka fa nizay raha tery ambaravarakely. Nandeha tany amin'ny misy mpaminany sy mpaminany Andriamanitra samby hoe Beelzeboba izy reha ao amin'ny boky faharoan'ny mpanjaka ao amin'ny toko voalohany eo antsika mamaky an'izay mpanjaka faharoa toko voalohany. Dia any amin'ny Beelzeboba ataontsika zany asotra azy agny amin'ny Beelzeboba ndray zany ro nagnatona nanontany. Dia tonga dia osy Andriamanitra hoe andana sakano aza velako tonga agny amin'ny mpanompo sampy agny amin'ny Andriamanitra diso agny reo olona reo mpanjakan'Israely ve dia ary amin'ny Beelzeboba ro agnontany dia ny sakanany Elia an-dalana. Ngareo hoe ngay hanontany ho ny mpanjaka avy any misy olon'Andriamanitra netiko nahoana ro agny dia agny mory ty eny
samatoky zany izy fa olon'Andriamanitra aho. Re olon'Andriamanitra aho zy Elia dia aoka tonga de isy afo avy agn-danitra sao de zao ilasaka eto hagnamporofo aminareo fa olon'Andriamanitra aho fa sa izy ny agny. Le rangahy mpitarika miaraka amin'olona 50 petahan'ny afo io le afo mandeviny io. De niveriny areo de nitantara ho nisy zao de nandeha fonina hafa koa de nisakany any Elia nindroa metaona zany onona 2 matin'le afo avy agn-danitra satria niapagnapagnanak agny amin'ny Belzeboba zay hagnontany olon'Andriamanitra. De io nitadidiny Joany sy Jakoba hoe magnenona moa re averiny andray ny film ataosika 2e édition tamin'ny andron'ny Elia mpaminany andasahana afo avy agn-danitra izy satria agnao de olon'Andriamanitra sady zanak'Andriamanitra. Elia aza mpaminany fotsiny agnao de Jesoa ndao rangaha atao teny raimbavy io de lasaka satria ireo ny zany tsy Jesoa nyteneniny hoany na agnao mitenena fa ireo no mino finoany an Jesoa zanak'Andriamanitra io ten'Andriamanitra de hoe agnay ro hiteny azy re zanak'Andriamanitra ty rangaha ilavinareo sa velanareo hiditra ny tanànanareo ty igny ary ny édition faharoana tamin'ny andron'ny Elia mpaminany fa hoy Jesoa hoe taloha le zay zalahy taloha zay ndao sika hiditra amina lozika vaovao sy varotra alika ka ifanerenina ny finoana an Jesoa Kristy fa aloha ilamina desesy ohatrany randrana divisesy sy kelikely eo va izy sahiny fa sika saho maika saho teresika ny onona zay samino azy ny azy fa aloha ndeha sy kelikely zay ny lozika an Jesoa. Eto ambony tany eto misy karazana fivavahana manery ny olona hino ary zay mifanohitra amin'ny finoany de vonony anaovany hoe ady masina terena zany le izy fa sisy sitrapoa sisy an'le hoe tena le olona misy no resy lahatra ka ny asika kristianina miaraka amin'ny Jesoa araka ny fomban'io sy terena velively fa amin'ny sitrapo no inona. Ary zay nahatonga ny Concile Vaticanina faharoa nandefa sorodalana mahakasika ny hoe fahalalahana ara-pivavahana zany. Ny atsika sy terena ny anao katolika sisy afaka manery olona hanao zavatra fanohitra amin'ny feofeitreretana ka zay zany mba tadio na indray isika zany tratry ny fakapanahy hanao le antsoina hoe prosélytisme. Ny atao hoe prosélytisme de hoe hanentan'olona sanatria ny vava ho lasa katolika hanery azo katolika tsika moa sisy manao zany hoe mizara vola de mizara kanjo de mizatra poketra de mizara cravatte de tamin'izy vao katolika manao skoby totrobaka fa rehefa niditra amin'le fivavahana vaovao tratran'le prosélytisme de manao costard misy bertelle reny ny pataloha de mandeha ohatran'ny Fredy eraky ny tapo tany eto lasa tsara kanjo sy manao an'izany sika prosélytisme zay asika ka tsy terena zany io inona ary ny fehiny ry havana malala fanjakan'Andriamanitra nanomboka tamin'ny andro Jesoa ny makatia de sy tiany hoe zavatra terena na hoe vozonana ny olona ny hiditra ao fa izy zany no manao hoe re mety aminareo de manarano dianay fisy manao sy maintsy fa hoe raha mety aminareo re mahasarika anareo dia mandraisan'i Jesoa zany. Toe-posy maisananatsika kristianina manoloana ny hafa zay tsy mibebaka na ataosika hoe manota mandahany Kristy de le antsoina hoe patience zany manana faharetany ianao hoe hainy fanahy masina araka ny hirantsika hoe hainy fanahy masina ny mampilefaka ny olona maditra sy mafo fa asany mangina zay fa tsy azontsika terena ohatra ny voalobozaza de ho tazana vo mata hoe sy maintsy masaky tiany any de manana faharetany sika de tohin'izay ary mivavahy sika zany mba sy hisy ny fifakahalana ka sisy koa ny ady serisetra amin'ny anaran'ny fivavahana. Anisan'ny tenen'ny papa matetika io hoe sy tokony namory an'ireo mpitarika fivavahana rehetra izy vao tamin'iny volana septambra iny de hoe anisan'ny zavatra manahirana eto ambony tany ireo ady rehetra mipoka etsy ireo matetika dia amin'ny anaran'ny fivavahana sy amin'ny anaran'Andriamanitra no mahatonga le ady fa ny mpitarika fivavahana ny voalohany tsy maintsy manana ny toetran'i Jesoa hoe sy azo anaovana hoe ady amin'ny anaran'Andriamanitra zany fa ny fandeferana sy ny faharetana ihany no tena mabebaka ny olona.